faly miaravantsika riavana ary ho aminareo mandrakarivany ny fanahin'ny fahazavana mba antakaratsika ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra ao antsika nio mipetraka isika. Ankino amin'ny Jehova ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Izany tenin'Andriamanitra izany dia mamporisika antsika ametraka ny fiainantsika manontolo eo an-tanan'Andriamanitra hatramin'izay farany kely indrindra. Midika zavatra telo izany. Voalohany, mahatsapa sy manaiky ny fahalemena ka mila miankina sao mianjera na lavo na solafaka. Noho izany, ny fiankinana amin'Andriamanitra dia ny fanetretena ambanin'ny tanamahelin'Andriamanitra. Faharoa, mahatoky fa miandry ankinana dia vato fehizoro tsy metsika. Manala ny ayay. Noho izany, ny fiankinana amin'Andriamanitra dia ny fametrahana aminy ny fanahiana rehetra. Fahatelo, mahafantatra tsara ny andry ankinana. Tsy misy miankina amin'ny azo boboka angamba no fitenitsika, fa matotsika miankina dia fantatsika ny andry ankinantsika. Noho izany, ny fiankinana amin'Andriamanitra dia ny fikatsahana mandrakariva ny fanjakany sy ny fahamarinana. Koa na amin'ny fotoana mahafaly na amin'ny fotoana mahory dia mila manopy ny masontsika ny amin'Andriamanitra foana isika. Ny lalana tokana ahitana fahafampotanteraka sy fahombiazana dia ny fiankinana amin'Andriamanitra. Iza amintsika re no tsy tia lavorary ny fiainany e? Tsy misy angamba. Samy te ho salama isika, samy te ho tomady, te ahita ny sosiny tsara, tsy te ho solafaka, sy ny sisa sy ny sisa, azotsika tohizana ny zavatra tiatsika ho hita eo amin'ny fiainantsika. Tiatsika tokoa raha misosasosa tsara ny fiainantsika. Ny tantaran'i Josua novakiana teo no angalantsika tahaka ny amin'ny fampiarana izany teny izany eo amin'ny fiainantsika ary manome antsika ny fanalahidin'ny fahombiazana. Ny bokin'i Josua dia mitantara ny nahazoan'ny zanak'Israely ny tany nampanantenan'Andriamanitra azy, dia ny tany Kanana izany. Mampiseho io boky io fa mahatoky Andriamanitra. Mitazona hatrany ny teny fampanantenany nomeny izy. Nefa aseho ihany koa fa izay mivadika sy tsy miankina amin'Andriamanitra dia ho resy. Fampativana fohifohy amin'ny tantara. Ny renireny nandritry ny 70 taona tany anefitra ny zanak'Israely no ny fiodinany tamin'Andriamanitra. Maty misesy eo amoron'ny renirano Jordana ny zanak'Israely miandry hiditra ao amin'ny tany tsy nampanantenan'i Jehova. Mila olona mahatoky hitondra ny zanak'Israely dia Josua no voantso eto. Tsy tonga foana teo anefa Josua, fa efa voaomana ela anatanteraka ny teny fikasana nomen'i Jehova dia natongavana any amin'ny tany Kanana. Any amin'ny Nomery 7:2-9 dia efa nanomboka ny asan'i Josua. Ary Mosesy ny teny tamin'i Jehova hoe: aoka Jehova Andriamanitra ifanahin'ny nofo rehetra anendry lehilahy izay tandrina ny fiangonana ka hivoaka sy hiditra eo anoloany ary hitarika azy hivoaka sy hiditra mba ho tahaka ny ondry tsy misy mpiandry ny fiangonan'i Jehova. Efa voantso Josua anatanteraka izany tenin'Andriamanitra izany.
ary ho Jehova tamin'ny Mosesy, alao anao Josoa zanakinao na lehilahy izay manam-panahy ka ametrao tanana izy. Nanaraka sy niara-ny asa akaiky tamin'ny Mosesy Josoa tamin'ny fitondrana ny zanak'Israely tany an'efitra. Eto dia eto amin'ny bokin'ny Josoa zany dia Andriamanitra no miresaka mivantana amin'ny Josoa. Teo aloha Moizy no niresaka tamin'ny anendry an'i Josoa. Eto izy dia miresaka mivantana amin'ny Josoa. Miantso izy, mampahery izy ary mampanantena. Miantso an'i Josoa Andriamanitra isolo an'i Moizy. Andraikitra lehibe zany ry havana, ary azonoana marimarina tokoa fa mety niorooro Josoa. Niorooro tokoa izy, indrindra fa isolo an'i Mosesy. Zavatra tsy mora zany. Dia mipetraka ho azy anoloan'i Josoa ary ny tenin'Andriamanitra manao hoe: ankino amin'i Jehova ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Voalohany dia ho jerentsika ny zavatra notakiana tamin'i Josoa mba ahavitany tsara ny asa iraka nomena azy. Faharoa, nilanja ny teny fampanantenana sy fampaherezana nomen'Andriamanitra ary ny fiantraikan'izany teo amin'ny asa iraka nomena ho sahaniny. Fahatelo, farany dia ny fandinihana ny fiainan'ny olona ankehitriny manoloana ny antso sy ny asan'Andriamanitra. Aiza ho aiza no misy atsika. Voalohany ary, inona avy ireo zavatra notakiana tamin'i Josoa mba ahavitany tsara ny asa iraka nomena azy. Voalohany, manetry teny. Vakitsika ny andiny voalohany amin'ny teny izay novakiana teo. Ary rehefa maty Mosesy mpanompon'i Jehova, dia ho Jehova tamin'i Josoa zanakinao na mpanompon'i Mosesy. Misy zavatra vavy eto. Mosesy atao hoe mpanompon'Andriamanitra, Josoa mpanompon'i Mosesy. Matetika tsika rehefa miteny hoe za mpanompon'Andriamanitra, tsy tiatsika hoe mpanompon'olona. Nefa dia eto napetrak'Andriamanitra sahady ny hoe ianao mpanompon'i Mosesy, Mosesy mpanompon'Andriamanitra. Mitaky fanetretena be tokoa zany ry havana. Ary mila manana izay fanahiny fanompona izay Josoa vao afaka manatanteraka ny asa iraka nomen'Andriamanitra azy. Jesosy dia namafeny tokoa ao amin'ny Matthieu 20:7-20 manao hoe: fa tahaka izany ny zanak'olona tsy tonga mba hotoboina fa mba hanompo, natsoina hanompo sy hanetry tena Josoa. Zay mipaiky voalohany. Manaraka, mila mahatoky. Olona mahatoky ny ilain'Andriamanitra manatanteraka ny asany. Toetra nananan'i Mosesy io ary takiana koa ho eo amin'ny Josoa. Mahatoky hatramin'ny farany. Hoy ny Tompo manao hoe: tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Tsy ampy ilay mpanompo tsara fa ilaina ny mahatoky. Mahatoky amin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanavaka ny be. Dia toy izany sika ry havana. Tokony hatoky amin'ny asa atao rehetra. Tsy manao raina azy na manao be fahatany, tsy izany no takian'Andriamanitra, fa manao tsara ny asa napetraka amin'ny finiavana sy amin'ny fo feno fitiavana. Manetry tena mahatoky.
dia hoy ny tompo manaraka: mitsangana, mitsangana, efa maty Mosesy mpanompoko, koa mitsangana. Mampiseho fahavononana izany. Koa raha te halavorary ny fiainantsika isika dia tsy mipetraka tomemepona ho ny fitenintsika, fa mitsangana, mandeha ary manorina. Izany no baiko ny tompo ho an'ny olona rehetra te hanaraka azy. Rehefa avy nanetry tena mahatoky ary nitsangana, dia hoy ny tompo: mitady Jordana ity, satria tadiditsika ny tantara teo morony Jordana ny zanak'Israely. Mbola tsy tonga any amin'ny tany Kanana izy, mbola misy an'io renirano Jordana ngezabe io, tsy maintsy hitana zay vao tonga any amin'ny tany Kanana. Mitady Jordana ity, tsy zavatra mora izany. Tsy voalaza eto ry havana na mandeha iny na zareo na mandeha iny, fa ny zavatra fantatra kosa nefa milohany na tongavana any amin'ny tany Kanana dia tsy maintsy mita ny Jordana, tsy maintsy mita ny Jordana. Mita ty Jordana ity ianao sy ireo olona rehetra ireo ho any amin'ny tany izay omeko anao. Ho antsika ry havana, Jordana dia tahaka ny otantsika izay mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ny otantsika mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Inona no nampisaraka ny zanak'Israely tamin'ny tany nampanantenan'i Jehovah azy? Jordana. Ary inona mampisaraka antsika amin'Andriamanitra tsy azahoantsika fiadanana? Ny otantsika. Tsy maintsy mita ny Jordana koa isika. Izany hoe mandray ilay tetezana, tsika ny men'Andriamanitra tetezana, tetezana tsara indrindra. Iza moa izay? Jesosy Kristy. Mila mibebaka sy manaiky ny fahotantsika isika mba azahoantsika ny fanavotana ary andovahantsika ny tany sy ny lanitra vaovao, dia ny tany Kanana koa izany. Mitady Jordana ity ianao sy ireo olona rehetra, ianao sy ireo olona rehetra. Tsy Josoary ihany no mita ny Jordana, fa ny olona rehetra. Ny zanak'Israely no ho any amin'ny tany Kanana, ny zanak'Andriamanitra rehetra no any amin'ny tany Kanana, fa tsy Josoary rekory. Azo sara tsy-ana ry havana fa ho an'ny mpitarika, ary anisan'ny efa mba nitarika ihany ny tenanay teo aloha, dia manahirana tokoa ny mitarika olona. Manao ny asa vita ihany, fa mitarika olona manana hevitra be dia be, samy manana tiany aleha avisy avanana, hemitra androso, manahirana. Ary mitarika olona manana saina be dia be koa dia manahirana. Azontsika sara tsy any angamba ny nahazo an'i Josoa teo anoloany izany asa tsy maintsy ataony izany. Mita miaraka amin'ireo olona rehetra ireo, misy ny te-handeha mafy, misy ny te-handeha mora. Sarotra be tokoa izany ry havana. Sahirana tokoa Josoa mitondra an'ireo olona tsy mandamy manontany. Nefa ao ny baiko, mitady Jordana ity ianao. Tamin'ny fotoana nantrona angamba mieritreritry izy andeha velako ireo, tsy izay nefa mibaiko. Mitady Jordana ity ianao sy ny olona rehetra. Ry havana, tsy olona ray ihany no tian'Andriamanitra. Tsy izaho ihany no tiany indraindray dia mihevitra ny tena izaho ihany no tena tian'Andriamanitra. Ianao koa mihevitra izaho ihany. Tsia, tiany ianao, tiany daholo isika rehetra. Koa ny fanompoana tsara indrindra takina amintsika dia ny manao izay ahafantaran'ny olona rehetra amin'ny Jesosy Kristy. Hoy ny teny fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanalay tokana mba tsy hovery izay rehetra mino azy, fa anana fiainana mandrakizay. Koa raha mita ny Jordana isika, raha nibebaka isika dia tsy tsika irery ihany no atsoin'Andriamanitra hibebaka, fa ny olona rehetra no tian'Andriamanitra hibebaka ary ahafantatra an'i Jesosy Kristy. Andraikitra lehibe ny miandry antsika ry havana
mitarika mitondra ny olona eo anoloan'i Jesosy Kristy mba azahoany rehetrarehetra manana fiadanana. Rehefa afaka izany rehetra izany dia nandray mitakian'Andriamanitra amin'ny Josoa, mino izay lazainy ny tenin'Andriamanitra, mino izay lazainy ny tenin'Andriamanitra. Ny tany rehetra izay hodiavy faladianareo dia efa nomeko anareo araka izay voalazako tamin'ny Mosesy. Efa nomeko anareo, izany ny tenin'Andriamanitra. Sarotra mandray an'izany raha mbola ery ampitany Jordana izy dia manaiky hoe ay, efa anay ireo, mbola tsy any akory nefa, mbola tsy mipetraka eo amin'ny Jordana akory ny tongotra, dia efa tsy maintsy mino izay lazain'ny tenin'Andriamanitra Josoa, efa anay io. Mila mino izay lazain'ny tenin'Andriamanitra isika ry havana. Ary rehefa mahazo izany teny baiko izany dia tsy mila mihoatra intsony manoloana ny adi-piainana rehetra, fa mila mitsangana mita ny Jordana, mandeha amin'ny finoana sy ny fatom-pinan'Andriamanitra, fa izay rehetra ny tinendriny dia ho tanteraka sy ho lavorary avokoa. Izany rehetra izany ry havana dia mila tanjaka sy hery. Dia ahoana ho ny tenin'Andriamanitra? Mahereza sy mahatanjaha. Intelo izy ny teny an'izay, mahereza sy mahatanjaha. Teny baiko izany, ary izany mora tenenina, mora miteny mahereza ie, fa rehefa tena haka hery tokoa dia ahoana no fanaovana azy? Mahatanjaha, aiza n'ilay tanjaka? Zavatra tsy mora izany ry havana, fa mila ianarana, mila kolokoloina, mahereza sy mahatanjaha. Manoloana ny fahavalo marobe miandry zanak'Israely sy ny ady tsy maintsy hatrehany dia mila tanjaka sy herim-batana ary heritsaina tokoa izy ireo. Fantatry Jehovah marimarina izany, ary izany mahatonga azy miteny intelo hoe mahereza sy mahatanjaha. Ianarana izany, fa tsy tenen'ny molotra fotsiny. Ianarana ny miaina ny faherezana sy ny fahatanjahana. Ry havana, Josoa dia niankina sy natoky an'Andriamanitra tamin'ny asa iraka nomena azy, ary dia tanteraka somatsara izany. Koa ny tanjaka sy ny hery ho antsika dia inona ary? Ny miaina sy ny velona amin'ny tenin'Andriamanitra, izay no fanalahidiny tanjaka sy hery ho antsika. Mitoy ihany ny teny baiko, mila mitazona sy misaina ny tenin'Andriamanitra. Ahoana ho ny teny amin'ny andininy fahavalo? Aoka tsy hiala ao ny vavanao itsy-boky ny lalàna ity, fa saintsaino andro aman'alina, saintsaino andro aman'alina amin'ny fotoana rehetra. Hitandremanao anao arak'izay rehetra voasoratra eo. Miteny ho azy izany tenin'Andriamanitra izany ry havana. Mila tsy miala eo amin'ny vava ny boky ny lalàna, eo am-bavantsika mandrakariva, ary mila saintsaina dinihana lalina, satria zavatsoa sy mamy tokoa izany. Josoa dia nanovo fahendrena sy fahaizana amin'ny alalan'ny fandinihana ny tenin'Andriamanitra andro aman'alina. Io izany milakilehany fandresena ary nazahoany nitany Jordana sy naka ny tany Kanana. Ho antsika mahazoto mamaky sy mandinika ny tenin'Andriamanitra. Tsy zavatra maivana izany, fa zavatra mavesatra tokoa ny mahazoto
mamaky sy miaina ny tenin'Andriamanitra. Ary efa afaka izany dia manana ny fahazavan-tsaina isika mahatakatra ny sitrapon'Andriamanitra. Ary afaka manefa koa izany sitrapon'Andriamanitra izany. Faran'ny rahalahy mbola misy teny-baiko ilaina mba azahoana maka ny tany Kanana. Manampy ny rahalahy. Fakitsika izany any mandinin'ny 15. Manampy ny rahalahy. Fa ianareo lehilahy mahery rehetra, lehilahy mahery rehetra, vehivavy koa tsy latsaka izany a, dia samy hovoahomana hiady ka hita eo anoloan'ny rahalahinareo anampy azy. Raha samy nakao azy ry havana ny olona, ny zanak'Israely hitan'ny Jordana, dia mifandripandripaka teo. Azontsika an-tsaina angamba fa mety ho tafita tany mety natafitany renirano Jordana ihany, fa mety ho sahirana, mety ngoropadropaka tao. Inona ny zavatra takian'Andriamanitra? Mila mifanampy. Raha malemilemy ny rahalahiko atsy sy ny rahavaviko atsy dia mila ampiko izy. Fa tsy jereko fotsiny eo raha sendra niletika tao ohatra nisy anankiray niletika tao amin'ny renirano Jordana. Tsy hoe izaho maika andeha hamonjy, hoe ry ampita haka an'ilay tany. Tsy izay no tadiavin'Andriamanitra. Raha sendra niletika izy ka vizana, ampio izy. Ianareo lehilahy ary toizana koa vehivavy mahery dia aoka anampy ireo malemilemy tokoa aminareo. Ho antsika koa ry havana, marina izany teny izany. Mila mazoto manampy sy mifanampy isika. Raha androany manampy raha pitso mety mila fanampiana. Tsisy olona ampy tanteraka izany, fa misy ampiana foana ao amin'ny fiainantsika. Mila manampy sy mifanampy isika. Zava-dehibe izany ary zavatra ilaina ao amin'ny fanarahana sy fanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Ry havana, asa raha nanaraka tsara ianareo fa valo no isan'ny zavatra notakiana tamin'ny Josoa mba azahoany manatanteraka ny asany men'Andriamanitra azy. Voalohany, manitry tena, mahatoky, mitsangana, mitany Jordana miaraka amin'ny olona rehetra, mitazona sy misaina ny tenin'Andriamanitra. Ary farany, izay tsy lasa-danja indrindra, inona koa? Manampy ny rahalahy. Raha misy banga ny iray amin'ireo dia mety ho nisy fiantraikany, tsy hoe mety fa tena misy fiantraikany eo amin'ny asan'Andriamanitra izany. Mety ho ketraka, mety ho kivy, mety misy ny fisehotoana eo am-panatanterahana izany. Tsy misy fiadanana ohatra ny tovohozina. Ry havana, tsy teny-baiko ihany no men'Andriamanitra ny Josoa, fa narahiny teny fampahirizana sy fampanantenana izany. Faharoa manaraka dia hojerentsika ny lanjan'ny teny fampanantenana sy fampahirizana no men'Andriamanitra ny Josoa ary ny fiantraikan'izany teo amin'ny asa iraka nomena azy. Zava-dehibe tokoa ny teny fampanantenana sy fampahirizana omen'Andriamanitra. Tsy teniteny foana izany, fa teny manan-kery tokoa ary anjarantsika ny mandray sy mino. Hoy ny Tompo amin'ny andininy 5 voalohany, tsy hisy olona ahajanona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao. Tsy misy olona ahajanona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao. Zava-dehibe ho an'i Josoa sy ny zanak'Israely ny mahafantatra fa Jehova no momba azy
momba azy ireo amin'ny adiny rehetra. Ina moa dikany hoe tsy misy ajanona. Malitsika dia naheno hoe si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mety afaka mijanonjanona eo ihany izy mitady andramaka andray atsika na andavo atsika, fa raha Andriamanitra ny eo akaikitsika, iza no atohatra? Tsy misy, tsisy ajanona. Ary izany indray no mila fantatritsika izany teny fampanantenana izany. Rehefa raisintsika amin'ny finoana izany dia atsika ny fahombiazana sy ny fandresena. Atsika ny fandresena, ny fanangolen'ny devoly izay mierona tahaka ny liona, tady andrapaka atsika isan'andro isan'andro. Fa rehefa fantatsika fa Jesosy no momba atsika dia resy lavo ary manitsy antsika, manohy ny lalana mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Teny fampanantenana faharoa, tsy andaonao na afoenao aho. Tsy andaonao na afoenao aho. Mahatoky Andriamanitra. Fantatry Josoa tsara izany tamin'izy tany anefitra. Hitana maherin'Andriamanitra. Na dia tao anatin'ny fiodonana ary menomenona foana ny zanak'Israely tany anefitra. Dia fantany fa mahatoky Andriamanitra ary manome zava-tsoa ho an'ny zanany foana tsy manadino. Ny fahombiazana sy ny fandresena ho antsika dia ny finoana fa tsy mandao na mahavoy antsika Jesosy Kristy. Teny fampanantenana fahatelo, famombanao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Mahafinaritra tokoa ry havana ny maheno teny mamy, indrindra fa rehefa kivikivy isika dia miteny foantsika je suis avec toi. Indraindray na fantatsika raha fa eo ihany izay dia faly isika maheno izay, ilaina ary maheno izany. Momba antsika Andriamanitra. Eto nefa dia Andriamanitra momba antsika. Tsy eo ihany izany, fa tena momba antsika izy. Amin'izay alehantsika rehetra n'aiza n'aiza, ny ninona ataontsika dia momba antsika Andriamanitra. Fa mino izany ve isika? Sa mikoropadropaka eo rehefa sendra ny sakana sy ny sedra atrehantsika? Mino ve antsika fa momba antsika Andriamanitra? Josoa ry havana dia nino fa momba azy Andriamanitra. Ary izany koa takina amintsika. Mino fa momba antsika Andriamanitra amin'izay rehetra alehantsika. N'aiza n'aiza izany. Tsy hoe rehefa aty ihany, fa n'aiza n'aiza rehetra alehanao dia momba anao Andriamanitra. Tsy azo adino izany fa zava-dehibe sy manan-kery tokoa. Ry havana, teny baiko sy fampahaizana no nomen'Andriamanitra an'i Jesosy antanterahany ny asany. Raha ampoarina amin'i Jesosy ary dia manao ahoana kosa ny mba antsika manoloana ny antso sy ny asan'Andriamanitra ankehitriny? Manao ahoana? Ny fanampy nomen'Andriamanitra an'i Josoa dia mbola marina amin'izao taonjato iainantsika izao. Ho an'ny fiangonana, marina izany. Ny FPMA dia fiangonana miombona manao asa misiona, manasitrana izao tontolo izao sy mizara ny fiainana be dia be. Efa notanisaintsika teo ilay teny baiko valo, ary voafehy ao anatin'io firehana teolojika ny FPMA io. Marina amintsika izany, azontsika mbola iainana tokoa izany. Marobe ny sakana apetraka Satana tsy azahoantsika manatanteraka izany firehana teolojika izany. Marobe koa nefa ireo asa miandry, fanasitranana ohatra, ny fizarana fiainana be dia be,
anisan'ny asa mbola miandry antsika fiangonana izany. Miombona amin'ny asa rehetra ve isika? Izay indray ny fanontaniana mipetraka. Sa misy efitrefitra ihany, misy anambaratonga, raha tsy hoe fiangonana miombona isika? Manao asa fanisanana ve isika? Sa mbola maro ireo marary miandry-tranona? Iny tompoko, mbola maro. Misy samy teny, misy tsy samy teny. Mizara fiainana ho an'ny olona rehetra ve isika? Tafita ny Jordana daholo ve ny vahoaka an'Andriamanitra? Sa misy adiny tsy tafita? Tahaka amin'ny Josoa ry havana izay nitsangana sy nita ny Jordana miaraka amin'ny olona rehetra, dia toy izany koa isika mitarika sy mitondra ny olon'Andriamanitra mitsangana mita ny Jordana miaraka amin'ny olona rehetra. Mbola maro be ireo ondry miahaka mila taoma koa mahireza sy matanjary fiangonana. Ataovy tsara ny asanao, fa mombanao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Ary araka ny teny fanevan'ny FPM-manontolo koa amin'izao taonjaobily izao, fantatsika ny teny fanevan'ny FPM-manontolo, ahoana hoy izy? FPMA manaiky amin'ny fahalemem-panahy ny teny nambolena mahavonjy. Azontsika vakiny izany eo amin'ny Jakoba toko voalohany, ny andininy faraka amin'ny roapolo. Amin'izao taonjaobily izao ry havana dia feno fiterana tokoa isika. Satria hitantsika marimarina ny asa tanan'Andriamanitra tao amin'ny fiangonana. Ny taonjaobily dia taom-piderana, taom-patserovana koa, fatserovana ny asa rehetra, ny soa rehetra izay nomen'Andriamanitra antsika. Tsy azo adino ireny, tsy tiaka izao rery ihany akory mba enimpolo taona ny FPMA, fa ny olona rehetra teo aloha, ny olona rehetra izay ilay olona rehetra. Misy tenin'Andriamanitra tsara sady mahafinaritra ataoko amin'ny teny vazaha izy azafady fa izay ny atserovako azy. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en le louant. Ah, je sais plus. Mais tu verras combien le nombre en est grand. Il faut compter les bienfaits de Dieu. Et tu verras qu'en le louant, combien le nombre en est grand. C'est là, nous avons fait un film amin'izao taonjaobily izao. Akino amin'ny Jehovah ny lalanao matoky azy fa ataony tanteraka. Satria ny taonjaobily koa dia taona fijerevana no avy, ary taona koa fipanjinantsika hoe inona indray no atao. Rehefa nijerytsika hoe inona ny vita, inona no atao, dia hoe ny tompo, akino amin'ny Jehovah ny lalanao matoky azy fa ataony tanteraka. Ho an'ny isam-batan'olona, ny zaza, ny zatovo sy ny antitra, androany ianao no antsoina hanao ny asan'Andriamanitra. Aza miandry ampitso lava. Ito dia hiteny amin'ny teny frantsay kely raha sitrakareo. Je me permets de parler en français
Je ne vais pas refaire la prédication, rassurez-vous. Il y a déjà une traductrice pour ça. Mais je voulais simplement m'exprimer pour m'exprimer directement avec vous, les jeunes, les vieux et les petits. Souvent on dit que les jeunes sont l'avenir de la FPMA. C'est vrai, c'est vraiment vrai, comme on dit. Mais je dirais aussi qu'ils sont d'abord le présent de la FPMA avant d'être le futur. Et je rajouterai les vieux et les jeunes, les petits sont le présent de la FPMA. Oui, nous sommes tous le présent de la FPMA. Car qui connaît la mesure de sa vie? Qui connaît la mesure de sa vie? Personne. Nous sommes tous petits, jeunes, vieux, le présent de la FPMA. Le présent, le cadeau. Le cadeau. Le présent, l'aujourd'hui. Si on est le présent, le cadeau, est-ce que quand vous recevez un cadeau, vous attendez 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans pour l'ouvrir? Ben non. Vous l'ouvrez là, maintenant. Donc maintenant, Dieu t'appelle à œuvrer avec lui, avec la force que tu as. Petite force, moyenne force, grande force, avec la force que tu as. Dieu veut que tu œuvres avec lui aujourd'hui, maintenant, car tu es le cadeau de Dieu pour travailler avec lui, comme Josué. Il a un plan pour toi, il a un plan pour moi. Il a un plan pour les petits, il a un plan pour les jeunes, il a un plan pour les vieux. Et s'il a un plan pour toi, entends-tu son appel? Josué l'a entendu et il a répondu. N'attends pas demain ou après-demain et ne dis pas plus tard, car peut-être il sera trop tard. Et ne dis pas aussi à mon âge. Qu'est-ce que je veux faire? Et souvent on répond, je suis petit, je ne sais rien faire. Ou bien, je suis jeune, je n'ai pas beaucoup d'expérience. Et les vieux, que disent-ils? Place aux jeunes, je suis trop fatigué. Mais alors quand? À ce rythme-là, il n'y aura personne pour servir Dieu. Mais ne vous méprenez pas, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Que tu sois petit, jeune ou vieux. Comme Josué, répondons à l'appel de Dieu. Levons-nous, prenons et saisissons toutes les recommandations et les promesses de Dieu et faisons ce qu'il demande de faire. Car nous savons que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Et j'en parle en malgache. Riavana. Eo mpamaranana dia zao no teny antsika. Ny fahombiazan'ny fiainantsika dia miankina indrindra amin'ny fiombonantsika amin'i Jesosy Kristy. Amin'ny fahantokintsika, fa na amin'ny fifaliana, na amin'ny fahoriana dia Jesosy Kristy ny tompo-marika amin'ny fiainantsika. Izy no mandidy, manapaka, ary tsy misy mahalaha izay tiany atao. Moa manaiky izany va ianao? Raha eny dia raiso ny fandresenao anao. Raha mbola misalasala kosa ianao, mbola tsy tara.
androm-pamonjena izao avy ny fidianan'i Jesosy Kristy ahitanao ny fiainana sy ny fiadanana maharitra. Dia hoy ny teny mamarana azy manao hoe ankino amin'i Jehova ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Izay manatsofina hoety miaino aoka izy iaino. Ho aminareo mandrakarivany ny Tompo Jesosy. Amen.